Salama daholo e. Ampianatra kely zany androany ny fanazavana eto zany tsy voatery hoe fankalana nina moa zany ny mpivavaka na fankalana ny ravalomanana zay foana andraisanareo azy fahalatsiana fa ny tanjona de ampianatra anareo anazava aminareo ny tsy tokony inonona fatany. I finonofonana fatany io no manimba ary mitondra makany fahaverezana. Ohatra fotsiny hoe inona moa zany tokony tsy inonany fitsanganana amin'ny maty, tsy finonany sy zavatra rehetra nandalo tamin'ny andron'i Jesosy tany. Zavatra tokony tsy inonany izy de satria ireo olona tamin'izany fotoana zany na ny mpianatry Jesosy tsisy nanoratra na ndray. Ny olona na ny Romana na ny olona niaraina tamin'i Jesosy nahita azy tsisy nanoratra na ndray. Fa efa 70 taona teoriana eo ina moa zany taronan'ny taona voalohany 70 taona ka hatramin'ny 300 taona zay vao nanoratra ry Matthieu, Marka sy Luka sy John. De ny zavatra soratany tao de lovatsofina fa lazainy aminareo hoe naminany izy ho Andriamanitra ina moa zany ny nampanofy anazy pitsin'Andriamanitra zala de nanoratra. Nefa ny zavatra soratany izy efa reo mifanohitra mikasika fotsiny hoe taiza i Maria sy Josefa tany Nazareta aveo zareo niaingana ka nakaty Betlehema sa efa tao Betlehema be dibe ny zavatra mifanohitra. De zay ny tsy tokony inonona fatany fa ity zavatra ty de efa tamin'ny andron'ny Empereur Constantin efa 325 dimy amby roapolo sy telonjato taty aoriana zay vao nangonina daholo inona daholo zavatra misy rehetra tany aloha tany zay voasoratra rehetra tany de zay ino moa zany m'intéresseany Empereur Constantin ihany tao amin'ny Concile de Nicée no niraisany evanjely. Zay evanjely tsy laina de lazana fa apocryphe de dorana. Zay mitazona ny evanjely laina de dorana miaraka aminy. Zany hoe ty zany de natao zay fanaraka amin'ny fitondrana Romana. Zay le izy. Inona zany miresaka an'izay satria be dibe nareo de mino tanteraka fa hoe ravalomanana de tena naintondra nety tsara fitondrana ravalomanana nefa nareo tsy nahita akory ohatrany nataonareo mino fitsanganana amin'ny maty. Ka ny masamy hafatsika de zao raha za ino fitsanganana amin'ny maty hitady momba an'izany de tsy anatin'ny tia mitady an'izy satria ty soatan'olombelona ty fa ny historien sy ny archéologue zay afaka mitondra porofo hoe ty misy taolambalo ty misy anjososososososy ty misy soratra zay no azoko inona. Ka mikasika ny ravalomanana de manana porofo aty. Nisy interview nataon'ny Olontiana Rialy tamin'ny Andriamatoa Ezo Razafimaleo. Ka io interview natao io de 4 taona taorina ny diran'ny ravalomanana tamin'ny fitondrana. 4 taona taorina ny diran'ny ravalomanana tamin'ny fitondrana. Zany hoe Ezo Razafimaleo niaina ny epoque zany fa nareo ina moa zany génération 2000 reo tsy zavatra fantatrareo fa lovatsofina fotsiny ohatra ny finoanareo an'ity tsy zavatra fantatrareo de mino fatany fotsiny reo de tsara be fiainana tamin'ny ravalomanana naintondra ravalomanana lamina rehetra fa omeko anareo io ny porofo ny olona niaina anatin'le izy ary indrindra mba minoa manam-pahaizana. Manam-pahaizana izy moa manam-pahaizana Ezo Razafimaleo économiste izy ary nazavainy A+2 mihitsy plus ina moa zany nazavainy tsara tsipirina amin'ny terme technique mety tsy azonareo indray izy fa ho alefako fotsiny hoan'izay mahazo. De ny olona niaina an'le epoka sady manam-pahaizana mpandinika no tokony inonareo fa tsy ny olona miteny aminareo fotsiny hoe nisy fitsanganana maty milay be tamin'ny andron'ny ravalomanana. Fa zany ravalomanana zany bevinany be zay ary misy reportage nataon'ny frantsay vo vetivety eo milaza fa le fivarotana tsokosoko ny tany 1,3 million d'hectares tamin'ny DO nisoniaviny manokana tany le izy de ina moa zany fantatra vahoaka izy après ataony an'iny de zay natonga ny chuteny. Akoatra ny fivarotana ny QMM zay tsisy tombotsoana Madagasikara na ny ray na ny ina moa zany nanaovany debaka ny Sherita
ka jereo tsara ty fa tsy de entiny fotsiny atao amin'ny live tao zao tsy azo atao ny mino fitsanganana amin'ny maty tsy azo atao ity ve ninonao fitsanganana amin'ny maty fa jereo ity reportage ty de hitanareo teny teo hoe hiditra amin'le resaka toe-karentsika satria ianao ihany koa no niteny teo hoe tsy napoiziko telo taona ty aoriana efa taona izy zany zao fa tsy telo taona tsony efa taona ty aoriana ho latsaka toko hoe akaterena ohatr'izao isan'ny nambaran'ny filoham-pirenena tamin'ny farany taona mbola naveriny io teny avoloha hoe vita zay le fototra nanangana fototra tsika zay anangana ny rindrina sy ny metoriana goavambe am'izay tsika am'izao sisa manaraka zao ianao miteny hoe latsaka katerena ny vahoaka zay zany ny filoham-pirenena sy ny fitondram-panjakana hoe manomboko zao ary zay tenin'ny filoham-pirenena mihitsy hoe manomboko zao tsika de hijery am'izay ny fietraikany io satria nanaiky izy fa tsy de nisy fietraikany tany amin'ny vahoaka le zavatra ezaka natao fa hoe vita ny lalana zao tsika hijery ny fietraikany any amin'ny vahoaka am'izay zay ny tiako anontanianao hoe latsaka katerena efa ataoko hoe manana excuse zany ny fitondrana hoe rindrina iny fototra iny zao tsika anangana ny rindrina ya hainao mohatra ny mampatsiahy ny tenin'ny filoham-pirenena tiako ampatsihevina ihany aloha za tsy nahatsiaro ny filoham-pirenena tamin'ny fampilezan-kevitra sy tamin'ny crise tamin'ny 2002 nilaza hoe fampanantenana zay nataony zay be de be tsy hiverenako eto fa efa lasa ohatran'ny fandatsahana mihitsy aza ny sasany fa fameamberenana ny reny dia izy tsy nilaza mihitsy hoe mila mandahana koa anankitelo fa raha filazany azy sy ny fandraisan'ny olona azy mino de hoe amin'ity mandat ty de ho vitan'zao ho hitanareo na niasa am'izao ny France na an'izao fa tsy sisa sy ny sisa zao le izy vita le efatra dimy taona mandat de lazena mbola tapany voalohany iny asa tsy fantatro zay ve nandraisan'ny vahoaka azy tamaiky ambo soarivo hoe tapany voalohany aloha dia matokisina fa mbola hijaly kokoa raha zay ngamba ny fampanantenana nataony vahoaka mety ho hafa ny vokatry ny raha ka eo zany aloha de efa misy hoe tsy de tena fanaraka amin'ny fampanantenana natao iny zavatra misy zany ka mora no miteny dimy taona ty arina hoe mbola fototra iny fa izao fa tsy zay ny fanarana tsy nalokaloka tamin'ny vahoaka izy hoe vidio afa za no ny fototra mandritry ny mandako voalohany fa vidio afa de ho hitanareo ny hatsarahan'ny fiainanareo mandako voalohany za tsy hiditra amin'ny le détail 4 ela sisisa ohatrany hoe karazana ohatrany hoe zavatra hafa moreny ka eo zany le izy de manontany tena manontany vahoaka malagasy indrindra fa zay vahoaka mihaino an'ity fandarahany ity andao araitsika ny taona ray soarivo sy zao dimy soarivo zao enina soarivo zao efa napetrako ty tao amin'ny radio-pirenena manontany tenysika ny tokantrano any efa taona lasa zay de manontany zany aminao sy edy am'izao lasa adimy taona lasa sy ny akehitriny ny tombo sa ny ena za de manao ny ena be satria raha raisiny ka raha mafarany ambany tamin'ny ray soarivo ny akarany ty fitondrany ty teo amin'ny bobriko 200 000 francs malgasy teo hoe francs malgasy satria francs malgasy tam'izay de aloha mora anaovany le comparaison 200 000 francs malgasy 197 000 moa izy fa bobritsika ny vary tam'izany 1500 ka hatramin'ny 2000 francs malgasy telonjato ka hatramin'ny 700 ny kilao alors resitsika amin'ny 700 e 200 000 200 000 karama 2000 va vary 100 kilao zany no azony karama farany ambany ny malagasy tam'izany azadiny fa betsaka malagasy tsy manana akory betsaka malagasy tsy mandray le karama farany ambany akory fa diny ny raisitsika 100 kilao am'izao fotoana zao zay lazaina fa hoe tena ny tsara vidin'ny vary zany stable re na vita ny fanjakana na vita azy arivo kilao vary boboritsika eo amin'ny arivo na niakatra zany ka mafarany ambany zay any amin'ny 250 000 moa izy tam'izay fa zao fa niakatra kely 270 000 ngamba mahery kely dia araha vary arivo ataovy total eo amin'ny 10 kilao sisa azo le karama farany ambany 100 kilao no azo ny karamanao tamin'ny efa taona lasa sy ny vady aman-janakao 10 kilao izao ka mantany na iza iteny na iza iteny na inona olazaina hoe ny tsara ve ny fiainanao amin'ny io lafiny hoe sakafo hoaniny fivelomany fianakavianao tao anatin'izay efa natintondray sany ratsy zay fanontaniana anankiray fanontaniana faharoa ny fandripahalemana na ambony vohatra na ambany vohatra amin'ny fotsy miangatra re tompoko ny tsara
sany ratsy ny fandripahalemana eo aminao eo manodidina anao eo quartier misy anao eo faritra misy anao ny tsara sany ratsy tao anatin'izay mino aho fa 20 isanjato malagasy moins akanany mpitondra satria izy moa tsy mitovy hevitra amin'ny maro dia ilaza hoe ny ratsy ny fandripahalemana ka eo indrindra raha ohatra ianao nanome ohatra ataoko hoe tena terre ozy ny teny gasy de ataoko ihany koa ngamany ozy ny teny frantsay de ataoko koa hoe anome raha ohatra moa nanao fasafasy ngamany hoe tamin'ny olona eo fitondrana de mety hoana fa matetika mametraka an'izay fanontaniana zay de matetika mivaliny azy de hoe tsika kosa ave moa tsy mahita hoe io ny lalana vita ny trosa voafafa isan'ny fitaovam-piadiana anankiray hoentin'ny fitondrana zay solika sy ny zavatra ny mampiakatra zay indrindra zay ny tiako anontaniananao mantsy hoe isan'ny ataoko hoe excuse entin'ny fitondrana am'le raharaha rehefa misy ny tsikerotra an'izay de hoe tadidio fa misy koa ange ny toedra raha iraisam-pirenena zay manery atsika raha teo firenena kely zay indrindra ny antaniko anao hoana fijerinao azy mety atraiza no ataoko hoe lanjan'ny toedra raha iraisam-pirenena amin'ny toe-kareny ny firenena kely ohatran'ny Madagasikara mety marina tokoa efa tena goavana tokoa zay zavatra zay amin'ny situation misy atsika amin'izao fotoana io le hoe ohatra hoe ambony niakatra vidin'ny solika zany nge tsy azo laviny niakatra mihitsy ny vidiny zay mbola tsisy ohatran'izay ngatany niakatra hatrany $20,000 tena mbola tsisy ohatr'izay mihitsy niakatra avoeny mahery ny vidin'ny solika eran-tany mbola tsisy ohatr'izay io solika avoeny mahery io vidy an'io daholo na ny gasy na ny mauritianina na ny vazaha na ny amerikanina maninona ary ny any Maurice tsy lasa avo efatreny na avo 10 eny vidin'ny solika any am-popy manina ny any Fransa tsy avo 10 eny fa ny eto amintsika lasa avo 10 eny nefa sam'le solika lafo no vidiana zay fotsiny no valiko azy dikan'izay zany misy zavatra tsy itovizatsika zany amin'ny firenena sasa zay samy vony le solika lafo inona le tsy itovizatsika volatsika ny totongana saika 100 ka na tsy nietsika aza vidin'ny solika iraisam-pirenena de tonga de multiplié par 2 izy aloha teto amintsika na tsy nietsika aza maika moa fa nietsika avoeny 2 fois 2 égale 4 de tsika zany lasa avo efatreny ny sasa mety avoeny fotsiny vidiny vidianany vahoaka azy zay zao de efa tsy mampitovy asa zay hoafalany zareo am'izay fa za tsy mandaa mihitsy hoe nisy fiakarany fa azavao amiko maninona atsika lasa avo efatreny na avo 2000 francs solika lasa 10 000 ny sasany tsy tonga am'izany eo zany mampiavaka atsika dikan'izay zavatra miakina amitsika zany zay responsabilité tsika de eo mandeha le hoe de taxation nampitotongana vola malagasy sy ny sisa hoe vola fandanina miopapana ataon'ny fitondrana déficit trésor public finamana be loatra ka mampitombony zanabola sisy zany tsy mamona aminay reny fa resaka teknika be reny tsy hitra mireny fa de resaka tsotra sady madio fotsiny no valiko ohatr'izay ka tsy mety tsy ampy zany ny marimarina kokoa filazaina hoe iraisam-pirenena nefa de ndrendray ny vahoaka mantsy araroata ty vahoaka sasany mety tsy mahalala tokoa de araroata de zay fotsiny lazaina tsy mijanona eo le adihevitra tompoko fa tokony toiziny lavidavitra de zay zany tiako ambara tsy azo atao ny mitompo teny fantatra amin'ny zavatra tsy fantatra zavatra nanao porofo fa raha ohatra ka nananao porofo misy olona tamin'ny andro Jesosy nahitana azy nitsangana tamin'ny maty niakatra vela tany an-danitra nanoratra de ok fa raha ity ny andraisan'olona lahatra anao de tsy mitombona de veo hoe ianao mino afony fa tena raha valomanana nanao zavatra de iny alefako iny le izy de misy tsakotsako nareo sura daholo